ho aminareo mponina amision nefa mbola eto amin'ny FKM Akady Fotsy ankehitriny, ho aminareo efa olom-boavonjy nefa mbola tsy tanteraka izany fa mbola andalana isika ho amin'izany famonjena izany, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Amin'izao alahady akatoko ny fahatsiarovana ny niakaran'ny Tompo tany an-danitra izao izay tsarovatsika amin'ny alakamisy dia ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Efesiana toko faefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina no akana ny afatra. Izany no akana ny afatra mba iraisantsika, mba iombonantsika fiangonana ary mba ikambanantsika ho iray, mba ho tahaka ny vato isika fa tsy tahaka ny fasika miparitaka isika fiangonana. Ary izany raha teo no ataka Jesoa raha nanaraka tsara ny famakinany Jaona ny 7 teo isika, mba ho iray ihany isika rehetra tahaka ny Jesoa ao amin'ny iray, dia mba iray aminy isika. Izany zany no kendrena amin'ny alalan'izao afatra izao, ho iray isika. Ary tsarovy fa Jesosy Kristy no nangataka izany vavaka izany, dia azo antoka fa hamaly azy Andriamanitra ray, ka dia ho tanterana ny fampiraisana antsika fa izao ianao isika tsirairay izao ve vonina ve sika ho iray, vonina ve sika hitambatra, vonina ve sika hiombona. Zay no fanontaniana apetraka antsika. Fa mialohan'ny anazavana ny tenin'Andriamanitra dia tsy ahivitsika kely ohatr'izao hoe ny mpianatra izay nahita ny niakaran'i Jesosy Kristy tany an-danitra dia tao Jerosalema niombona izy ireo. Ao amin'ny asan'ny apôstôly voalohany ny andiny voalohany ka hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo no ahitantsika an'izany hoe ireo mpianatra tafaray tao Jerosalema dia Jesoa niakatra tany an-danitra. Ary raha mamaky izany tenin'Andriamanitra izany tsika dia hitantsika tsara, mazava tsara hoe mbola iverina i Jesoa iny. Koa eo am-piandrasana izany fiverenan'i Jesoa izany i Paoly apôstôly no tsinjin'ny fanahy masina anoratra ho an'ny fiangonana any Efesosy. Dia eto tsika no manao tsara kely hoe iza moa no mitandrina ny fiangonana tao Efesosy. Tsy tadiditsika hoe manontany pastera matetika say i Timoty no mitandrina ny fiangonana tao Efesosy. Dia aoka mba ho tadiditsika izany fa manjary ohatrany hoe tsy mianatra mihitsy ntsika ty am-piangonana fa tadidio hoe i Timoty no mitandrina ny fiangonana tao Efesosy. Dia nafarany Paoly ho an'ny zareo any fiangonana Efesosy dia hoe mandeha andeha miendrika ahoana ilay misoratra masonao mangataka aminareo mba andeha miendrika ny fiantsona izay miantsona anareo. Koa eo tao am-piandrasana ny fiverenan'i Jesosy Kristy isika rehetra izao, mbola tsy tonga Jesosy Kristy araky ny fahalalako azy fa nomesy isandoka aloha efa belabe. Dia mbola mitongona eto amintsika amin'izao fotoana izao zao fangatahan'ny Paoly izao ary fangatahan'Andriamanitra amintsika mba andementsika ny fiantsonantsika isika ka hitandro hikatsaka izany hoe firaisan'ny fiangonana izany, izany hoe fampiraisana ny fiangonana izany. Koa aoka isika tena hoe iaino an'izao hoafaty izao fa miankina amin'izao mantsy ny hoe olona manahoana no vatany Jesosy Kristy raha iverina amboninahitra izy. Olona tafaray ve sa voazarazara, voatsitokotoko noho ny intérêt samihafa? Tsy riarana, tsy izany no tokony vatany Jesosy Kristy raha iverina amboninahitra izy, fa tokony olona iray ao aminy ireriana. Dia entany isika tena hoe iaino tsara izao afatra izao mba ho iray isika rehetra ao amin'ny Jesosy Kristy ary hovoninahiny izany rehetrarehetra izany. Fa azontsika ity tenin'Andriamanitra ity
dia mitondra nyity zavatsy tia inona angady compa fanaovana ino izy ty cercle faribolana anaovana cercle dia tia misy ivo centre zany dia tia misy sakaivo ty le axe zany dia hoentina fiainantsika kristiana zany hoe ty compa ty zany tia Jesosy no ivotsika dia itiatsika sakaivo dia raha hoentina mity tenin'Andriamanitra ity zany hoe Jesosy ivo dia tsika sakaivo axe zany dia izao le izy Jesosy miandro atsika andeha mendrika ny fiantonantsika izany hoe zay tondrany Jesosy atsika zany no arahantsika fa tsy hoe isika no mitondra ny Jesosy amin'izay tiatsika hitondrana azy i Jesosy zany no modely ho atsika izy no tena hoe original amin'ny fiainantsika fa itsika photocopie zany ary ao anatin'izany hoe photocopie zany dia misy ny photocopie mazava be mahafinaritra be mijery azy fa misy le manjary zava dia tsy haiko hoe aiza hoaizy tsika ao anatin'izany fa miankina amin'ny fifandraisanao amin'ny Jesosy Kristy no mampazavanao na mampamatsomatsoka anao dia entiko tsika ny mila mitandremo fa tsy olona no modelitsika eo amin'ny fiainana fa Jesosy Kristy ireny ihany raha olona mantsy no ataontsika hoe modely eo amin'ny fiainana dia ho diso fanantenana tahaka ny fianakaviana ihany ianareo satria misy ohatr'izao tamin'ny mbola kely dia izao ny fitenin'ny fianakaviana matetika ataovy fitaratsy tovy io ataovy fitaratsy tovy io jereo tovy io fa rehefa nandeha ny fotoana elaela dia mananaraka ny ankizy manao ny mpanao ny ankizy koa dia hoy izandrinay tamin'izay hoe vaky le fitaratso mpahitako dia ao anatin'izany ny tiako tenena zany hoe raha olona no mijerevantsika tsy maintsy ahitantsika fahalemena foana iny na hoelana ho aingana fa raha Jesosy Kristy no ataontsika modely tsy ho hitanao mihitsiny izany fahalemena izany koa dia aoka tsy anahaka ny Jesosy Kristy ary indrindrandrindra eo amin'ny famalina ny antson'Andriamanitra aoka Jesosy Kristy no hojerevantsika fa tsy hoe olona manao paster dada dia mahafinaritra be i paster Ranjakavolo dia ny mahafinaritra koa zany dia andeha koa hanao paster tsy izany tsy havana ny amalina ny antson'Andriamanitra fa ianao mamatatra tsara ny tenanao hoe Jesosy inona no vocation metiako inona no iantsonao aho inona no ahafahako mivelatra eo amin'ny fiainana inona no ahafahako manana n'ilay fiainana be da be eo amin'ny fiainana mba ahafahako tena hoe manompo anao ary tia no zavatra sarobidy indrindra rehefa miresaka antson'Andriamanitra isika raha natson'Andriamanitra dia tsy natsony isika hoe anao mpanompo ny akory fa voalohany indrindra raha natson'Andriamanitra isika dia natsony mba hovondreny nanina hoe tsika raha natson'Andriamanitra vonjeny isika voalohany indrindra iny ny lahara-pahamena fa tsy hoe anao raha fa tsy amony le olona manao an'izao hoe tsia Andriamanitra manana olona be da be afaka manao zay raha rehetrarehetra tokony atao eo fa ny amonjy anao no miantson'Andriamanitra anao analanao amin'ilay fiainan'izao tontolo izao analanao amin'ilay fiainan'ny maizina no ny antson'Andriamanitra anao ka isitraka zany famonjena izany dia raha manaraka koa nareo mivaditeny teo hitantsika tsara zao i Davida dia olona natson'Andriamanitra neken'Andriamanitra izy ary rehefa neken'Andriamanitra izy dia ahoana nomba azy Andriamanitra teo amin'ny fiainana ary rehefa Andriamanitra nomba dia mampahomby izay rehetra nataontsika izy dia ianao koa matoky ianao fa natson'Andriamanitra ianao miandany anao Andriamanitra miaraka aminao izy amin'ny androm-piainanao ka matoky fa ny fahombiazany dia ampiarahany aminao miaraka aminao eny mandrak'alivy koa mba mifaliana rehefa mba lazaina hoe olom-boanjo ianao olom-boaositra ianao fa zavy aza kitrona hoe izay moa dia kristianina zao foana mivavaka foana fa tsy liavana fa mifalia ianao fa any amin'ny Luka dia misy miteny hoe rehefa voavotra ianao
dia voasoratra any amin'ny boky ny fiainana ny anaranao. Dia mba mifalia rehefa hoe sotra tompo fa ataonao isan fiangonanao, olona notsongainao tamin'ny fiarahamoninao dia nentinao eto amin'izao fiangonana izao indray, dia misaotra ianao, mifalia ianao amin'izany hoe fiantson'Andriamanitra anao izany. Dia eto no matsiaro hoe ny ten'Andriamanitra dia miteny hoe mangataka anareo mba andeha, izany hoe en marche zany tsika. Zay eo mpandehanana zany zao tsika kristianina izao. Izany raha teo moa nohatra hoe lasa fanevana zareo frantsay amin'izao fotoana izao hoe en marche. Dia taloha fa isika kristianina io dia ampandehanana isika, andalana isika. Hoaisintsika arak'ilay irantsika alohan'ny toroteny teo, ho an'ny ziontsika, ho an'ny anjery falema vaovao sika, ho any amin'ilay fiainana mandrakizay isika. Dia hoy ianao ngamba hoe aiza ny resaka firaisana teo paster, aiza ilay hoe ikambana, iombona sy ny fitambarana andresanao tamin'ny voalohany teo. Dia andao tsy haivontsika kely lazay ny mpandinika soratra masina hoe ivon'ny baiboly. Ny ivon'ny baiboly miaraka ny zareo dia hoe ny Jaona 3:1-20. Aza mijery baiboly fa haitsika rehetra trendrery zany. Jaona 3:1-20. Angatahako nareo mba anono izany amin'ny anaranto. Bravo. I Jesosy Kristy raha nomen'Andriamanitra atsika dia tsy hoe ho ana irery akory na hoe ho anao irery, fa ho an'ny olona rehetra. Izany hoe tsy propriété privée na ana exclusivement zany ny famonjena, ny fiantsona, fa ho an'izy, ho an'ny olona rehetra. Ka tsy fihinona tazomina ho asamrery na ho anao samrery, zany hoe famonjena nomeny Jesosy Kristy atsika izany, fa zaray ahely. Dia io le ambarantsika hoe torina ny filazantsara, tosina filazantsara nosy Madagasikara. Koa ao anatin'izany dia isika zany mandeha miendrika ilay fiantsonana, dia mitondra tena tsara isika araka ny ambaran'ny dia Mateo, mitondra tena tsara isika mba ahafahan'ireo namantsika anaraka atsika, dia mitondra tena tsara koa dia mankany amin'iny lalana iny. Dia izy tsy izy io lalana io fa Jesosy Kristy io, izy ny lalana sy fahamarinana azy. Dia miaraka zany sika hoe tena hoe jory fahaolombelona mba hiarahan'ny hafa koa amintsika. Dia ao anatin'izany sika dia miara-mietana sika hoe andeha hitory filazantsara. Fa zao mantsy ny tenin'Andriamanitra ny Mateo 5:20 hoe raha tsy efa voatory amin'ny olombelona rehetra ny filazantsara, zay vao tonga, zay vao hiverina ambonin'antsy Jesosy Kristy. Koa andao sika hiaraka anafaingana ny diatsika ho an'ny ziona amin'ny fitoritsika ny filazantsara. Fa ny Paoly mandray ny manentana antsika mba handeha miendrika ny fiantsonantsika. Fa andehanana miendrika izany fiantsona izany dia inona no atao? I Paoly eto dia manome torohevitra enan-kefatra ho antsika mba handehanantsika miendrika izany filazantsara, fiantsonantsika izany, na hoe filazantsara tsy manino, andehanana miendrika ny fiantsonantsika. Misy efatra ataon'ny Paoly eto. Raha miverina amin'ny resaka cercle teo sika dia nanomana kely an'ity mendrika hitatsika le izy hoe misy aksa enan-kefatra, savahivo enan-kefatra no ataon'ny Paoly amintsika amin'izao tenin'Andriamanitra izao. Dia andao jerevantsika tsirairay ireo aksa ireo mba tena hoe andehanantsika miendrika izay miantsonantsika izay. Dia voalohany hitatsika eo amin'ny andininy faharoa amin'ny fahefatsy ahoana hoy izy amin'ny tena rehetra, amin'ny fanetretena rehetra. Izany hoe momba ny fanetretena dia efa haitsika tamin'ny herinandro masina zany hoe Jesosy nanetsy tena dia nanompo ny mpianana na dia tompo azy izy
ka nanasany tongony. Dia Jesosy nanetsy tena koa dia nanafona ny tenany mba anandratany ny namany mpianany zany. Fa isika manetsy tena manahoana hoe servina foana fa tsy mirendre service. Ataoko amin'ny teny malagasy izy hoe isika ve rehefa manetsy tena dia hoe tompona foana fa tsy mba manompo mihitsy. Izany hoe fanetretena tsika? Tsy izany ny fanetretena tsika, fa raha izany fanetretena tsika dia lasa fanararotana namana fotsiny izany, exploitation fotsiny ny ataontsika. Fa ny tena fanetretena dia ny fantokonany hafa. Dia tao anatin'ilay fampianarana tamin'ny herinandro masina isika dia nianatra tsenjery izay tao amin'ny jaona toko 17 ny 17. Ahoana indray izay tsenjerytsika izay? Jaona toko 17 ny 17. Ahoana izay? Ahoana moa? Izy ary nareo tena tsy mahatadidy mihitsy, ny amarina ihany teny pasitera. Fa zao ilay izy hoe izy tsy maintsy mitombo fa izaho tsy maintsy mihery. Andao iarahantsika mamerina izany mba tadiditsika izany endrika fanetretena tompon'anantsika kristianina izany. Izy tsy maintsy mitombo fa izaho tsy maintsy mihery. Ary toa tsy manaraka mihitsy isika sa tena hoe makambeka zany. Andao hoe mba iarahana dia mba afangena izy hoe rehefa atao ilay izy tena tadidy tsara eo amin'ny fiainana. Andao iaraka tsika menana to. Izy tsy maintsy mitombo fa izaho tsy maintsy mihery. Atao fiainantsika le afan'izany eo amin'ny fiainantsika. Fa izay le hoe savahidy voalohany na le akisa voalohany. Fa ny faharoa dia hitantsika eo ihany hoe sy ny fahalemem-panahy. Ny fahalemem-panahy na antsoin'ny vahiny hoe douceur io na antsointsika malagasy hoe fahamoram-panahy dia tsy inona izany fa malemy fanahy. Tsy mitsatrembatremba be zany hoe malemy fanahy izany, tsy manjakazaka izany fa manome lanja ny hafa. Malefaka fiteny izany malemy fanahy izany, tsy miady aman'olona izany malemy fanahy izany, ary manaraka fandaminana tsara izany hoe malemy fanahy izany. Fa azontsika izany hoe malemy fanahy izany dia andaontsika nidinika biby anankiray. Dia io biby io tamin'ny Jesosy natao batisa dia enjiky ny fanahy masina izy io. Inona kay zany? Voromailala na colombe. Dia rehefa mijery ny voromailala tsika dia voalohany indrindra aloha ny voromailala tsy ho hitanao andeha irery izany mihitsy izy, fa en groupe foana izy, mihoatra ny ray foana zany izy ireny. Dia eto mahatsiaro an'ilay voromailala tao an-tranonay izay, nanana voromailala anankiroa izay tao an-trano. Dia vao maty ilay anankiray dia maty koa ilay anankiray. Dia ny tiako tenena amin'izany dia hoe mifanengotra aina izany ireny voromailala ireny. Tena hoe mahay miombona be zareo sady mahay malefaka tsara. Fa faharoa koa ny voromailala dia tsy mba miady mihitsy na ovinana ovina. Na misy sakafo ray fotsiny ary tsy ny voromailala mandeha hiady an'io anaio fa mahay comprendre mutuellement izy. Izany hoe mifankahazo zany izy zareo hoe alao anao io fa tsy maninona fa za mandeha tsy za malemy fanahy izy dia voromailala ray. Ohatr'izany voromailala fa manarakarak'izay fanany ny voromailala dia mahay miaina miaraka amin'ny vorona hafa izy. Na misy vorona takin'iny hafa reo dia hainy foana miaraka aminazy, mahay misadapta zany izy e. Dia isika kristianina natsoiny Jesosy Kristy izao, isika be dia ho ambakany voromailala natoky afa-tsia fa ho haitsika izany hoe malemy fanahy. Ary tadidio tsara fa Jesosy dia nanafatra antsika any filazantsarany Matio. Andao izay mba hiarantsika mamaky Matio toko 10. Matio toko 10 ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Hitantsika ve? Andao hiarantsika mamaky ny anarano koa. Iny izao maniraka nareo tahaka ny onjo amin'ny
voromailalatsika koa ndao aresika anaiky zany antsony Jesosy Kristy zany zampanirahany Jesosy Kristy zany ka hodimona tahaka ny voromailalatsika ka dia alemy fanana fa ny fahatelo savaivo na hoe akisa fahatelo ambaran'ny Paoleta dia hitatsika eo amin'ny andininy fahatelo amin'ny Efesiana toko faefatra eo amin'ny andininy faharoa tapamin'ny farany hoe mienje mandehana miendrika ny fiantsona izay niantsonareo amin'ny fahato mifandrefitra zay eo amin'ny fahato mifandrefitra amin'ny fiakana tsy miankina amintsika fa ny fiainantsika kristiana dia tsy hoe rehefa lahady atao mpiangonana ihany tsika no kristiana sa izany tsika zany tsika fa isika isan'andro amin'izay rehetra misy atsika dia natrantsika dia isika kristiana zany tsy manao tahaka ny zaza ka hoe ny manota hoe anota kely aloha dia aveo hivavaka be fa isika kristiana dia maharitra manao ny sitrapon'Andriamanitra dia eto amin'izay mihitsy rehefa fandeferana hoe ahoana ary no atao manoloana ny hafa zay mbola to manotanota metalatala kely dia eto no ampianaran'ny tenin'Andriamanitra isika hoe mandefitra amin'ny fitiavana tadidio fa i Jesosy tamin'ny ianao mbola tsy kristiana tamin'ny mbola ianao tsy vavaka be ohatry zao dia inona nataon'i Jesosy Kristy ianao menimenina anao ve izy tamy mbola me hoe rehetra mivavaka mihitsy manjera zao tena nataon'i Jesosy anao tsia fa niandra fitiavana anao izy hoe iverina eto amiko any ny zanako iodiny na ovina na ovina fa dia niandra fitiavana azy naharitra niandra anao teo Jesosy Kristy koa raha Jesosy naharitra taminao mba manana koa faharetana amin'ny namanao fa tsy hoe isaky mahita le namanao metalatala dia tena tsy avitra tsony anao tia tsy voavondro tsony tsia fa zao ny ataonao araka ny fampianarana ny raisina tamin'ny alahady arivo mivavaka ho azy ianao dia mamela ny eloka ianao zay ny atao zay rehefa misy namantsika mahita anazy mibolika tsy mivavaka ho azy sy mamela eloka azy tsika fa tsy hoe mandatra azy akory no ataontsika zay tadidio zay fa ao anatin'izany tsy mora izany hoe ahoana ny azakako an'izany olona vefa manao tsirariny zao dia mbola aharitra n'izany any fa izay le mila faharetana izay le mila fiaretana fa tsarovy fa itsika tsirairay izao tsy fahataterahana mandendeha akory misika fa itsika tsirairay azy dia manana ny fahatsaratsika sy ny faharatsitsika fahalenetsika isika dia andao azy sika hianatra tena hoe ifandefitra isika fa ny olona mandefitra nge tsy olona resy nge zany olona mandefitra izany fa olona mandresy azy zany mandresy aloha izy satria ny fahanginany amin'izao fotoana zao dia hitondra fandresina azy ao aninakely ao koa andao azy sika fiangonana manary mba tena hoe aharitra mandefitra fa Jesosy Kristy koa tena nafatra atsika hoe zay maharitra hatramin'ny farany koa mandefera amin'ny namatsika fa ny farany savaivo farany avana andehanana miendrika ny fiantsony hitatsika eo amin'ny andininy fahatelo zany dao raha tsika mamaky amin'ny anarany koa mazy koa mitana ny firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny fehadiavana mazava zany tenin'Andriamanitra izany ka tsao tadiavo ny fiombonana ny firaisana fa aza malaindaina aza kamokamo mitady zany fihavanana izany mahavaliana riavana fa amin'izao ankehitriny izao dia vitsina isika fiangonana no mamangy rehefa mba misy fahoriana atao ny fiangonana fa samy manana ny manahirana anazy on se comprend zany hoe sahirana hoana izy fa izao kosa nefany ho aritsika amin'ny fahasahiranatsika ve
ny fihavanantsika. Andao sika mba tena hoe andamo hiezaka tsika hoe arak'izay azo atao mba tena hoe azoto hifamangy isika. Fa izany mantsy no ahafahantsika mitana ny firaisana io. Ary misy torohevitra ampianarin'ny ray aman-dreny mitandrina na matetika amin'ny mahasanjiny anazy dia hoe tazandry sisy io zany fihavanana izany, isisy io zany fihavanana izany, fa ireny no tena havanao ireny olona ao Kristy ireny. Dia tia hanoranareo fiangonana koa ankehitriny, ary indrindra ho marika ny faharaka amby enimpolo taona ny fiangonana dia andao sika mba tena hoe hianatra sika mba tena hoe hisisika hiavana. Inona tokony ataontsika hoe izay le izy ka nahoana dia tena hoe hisisika an'izay tsika na dia strapotaina ny petrahana rehefa mandeha mamana andao efa tsy manino hoe miafy kely dia tony fa avatsika reny fangina ireny. Ary aza manao an'ity toetrainy ity hoe nandeha resy tamin'izao dia andeha zay, fa resy tsy nandeha taminay dia tsy andeha zay. Tsy any kristiana tsy mifamaly ratsy tahaka izany fa tena hoe mifanany mpiavana trany dia miongona trany isika kristianina. Dia ankoatra izay hoe sava ivo efatra nambaram-polo izay dia misy zavatra fito iombonantsika kristianina ireto. Hitantsika amin'ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahaenina izany. Koa andao iarahantsika mamaky izany mba raharahantsika hoe inafy moa ny iombonantsika kristianina ireto. Dia andao iarahantsika mamaky izany Efesiana toko fahaefatra ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahaenina. Misy fito iraisanao. Andao iarahantsika mamaky amin'ny anarako. Ampitondra enti-mody anareo kely hoe fatao ireo iray fito ambaran'ity tenin'Andriamanitra ity rehefa any an-trano. Fa tsy valiana eto afa any an-trano nareo avereny vakiny dia inafy moa ilay iombonana ireo zao dia zao dia zao dia zao. Fito izy ireo dia aoka any an-trano sika no mandinika izay fa enti-mody zany izay mitondra enti-mody sika androany fa tsy hoe mody entina akory izay. Dia eto ampiandrasana azy tsika ny fiverenan'ny tombo dia andao tsika hitondra tena tsara metsika izay rehetra ny fomba atsika ka dia anetsy tena isika ka dia hifanombo isika. Andao sika ho mandeha fanahy tsika ho tsotra tahaka ny voromailala isika fa tsy hoe ny kristianinao kady fotsy dia tiavy atseny tsy izany tsika. Dia manarakaraka izany dia aoka sika aharitra izaka ny namantsika raha mbola ao anaty fahalemena izy, ary aoka sika hitandro ny fihavanana fatratra. Fa hoy mantsy Jesosy Kristy ao amin'ny Matteo toko fahadimy andininy fahasivy hoe sambatra ny mpampihavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Ary Jaona milaza ny epistily any hoe zananisika ary zany tokoa isika noho ny fitiavan'Andriamanitra atsika. Koa dia isika izao zany dia ho mpampihavana amin'izao sisa izao. Amaranako izao afatra izao dia misy vetivety koa ny pasteur Randraka Vonafatratra dia hoe tafahoana amin'Andriamanitra isika rehetra eto Karafotsy izao. Izay tena vetivety koa izy io ary tena hoe andoliany andro manalina hoe isika rehetra izao dia ho tafahoana amin'ny tompo. Dia anefantsika an'izany tanterahantsika izany androany amin'ny alalan'ny fiarantsika ny hira sady ny fiainantsika tokoa ny hira 430 sy 500. 430 sy 500. Ny andininy voalohany sy faharoa ao fiainantsika koa izany tena hoe olona tafahoana amin'ny Jesosy Kristy ny ray dia ho fanomezana tsara indrindra metsika ny ray aman-drenitsika izany hoe isika ny ray ao amin'ny Jesosy Kristy izany. Koa andao isika hiaraka hitsanana anatanteraka an'izany hira 430 sy 500 ny andininy voalohany sy faharoany ny fanomezantsika ny ray aman-drenitsika mba tena hoe iray antsika rehetra ao amin'ny tompo.
voninahitra fa dia ho tanterahan'Andriamanitra amin'izao fahefanazatsika tanana izao ania hifiraisitsika fiangonana eo am-piandrasana ny fiavian'i Jesosy Kristy tomponsika. Amen.